ho ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alahady fa 1 ny volana May 2024 alahady fahatelo manaraka ny Paska. Alahady hitondrana ambavaka ny sampana lehilahy kristianina manerana ny sahan'ny FJKM hibanjinana ny loha hevitra hoe mitaridalana ny fanahy masina. Hiara-hitsanga antsika hanao ny hira fanentanana ny hazakazaka masina. Ho fisaorana sy fideranan'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salamo efa voalahatra. Amin'ny anaran'ny Tompo, Aleluia, mideranana, hideran'i Jehova raha mbola miaina koa. Eny, ankalazan'Andriamanitra raha mbola mivelona koa. Aza matokony lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy. Miala amin'ny fofonaina ka miverina ho amin'ny taniny izy. Ary nyzany indrindra no ahafoana ny fikasany. Amen. Fountain.
Kivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, midera sy misaotra anao izahay fa mahagaga loatra amin'ny fitiavanao anay. Nomenao ny zanakao lahy tokana ho faty, ho famonjena anay, ary sitrakao ihany koa no manome anay ny fanahy masina. Misaotra anao koa izahay satria mihazona anay ifandray aminao mandrakariva ianao, ka mijery anay araka ny habeny famindraponao. Misaotra indrindra ry Tompo noho ny famindrapo tsy nalanydritra anay. Tsapanay ny asa mahagaga, maro samihafa efa notanterahanao, taminay tsirairay avy, tamin'ny ankonanay, tsy diso anjara tamin'izany ny fiangonanao. Misaotra noho ny fijoroan'ny sampana lehilahy kristianina eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ny synodam-paritany ary ao amin'ny isam-pitandremana. Ankehitriny, amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ataovy mifantoka aminao, tsy mitombo amin'ny finoana, mandritra izao fanompoam-pivavahana izao izahay. Ka toy ireo apôstôly, ho tarihin'ny fanahy masina mandrakariva izahay ary hahazo hery. Raiso anao irery ihany, ny dera, ny laza ary ny voninahitra ray eo. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavakay. Amen. Manona fiadanan'ny Tompo ho an'ny ankizy sy ny tanora. Hiara-hitsangana isika hanao ny hira efa voalahatra ary tsy hipetraka raha tsy efa vita mivavaka. Misaotra Tompo fa nomenao izao fotoana izao indray izahay hakana ny hafatra avy amin'ny teninao. Ny fanamasinao elo lalana anay hanokatra ny fonay indray handray ny hafatra ao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ny soratra masina hakana ny hafatra androany dia ao amin'ny Marka. Filazantsao amin'ny Marka 7:12, andininy 12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ko raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manara teo izay olazainareo, fa izay teny omena anareo amin'izany ora izany no olazainareo, fa tsy anareo no hiteny fa ny fanamasina. Aza mana fa tsy anareo no hiteny fa ny fanamasina. Tantaran'ity ankizilahy kely antsoina hoe Fano niseho tany an-tsekoly no entintsika kanany hafatra. I Fano dia zaza endry, rehefa ao an-dakilasy izy dia mihaino tsara. Fa izy fotsiny tsy dia tia mamaky boky na dia ilaina ara ny famakiana boky mba manampy amin'ny fianarana. Indray andro alatsinainy dia tonga ny mpampianatra tao an-dakilasy dia tonga dia niteny tao am-pianarana hoe anao fanadinana sika izao rankizy hitsapako anareo hoe mihaino tsara ve nareo mandritra ny fampianarana ataoko sa inona ny ataonareo ao? Taitra daholo ny ankizy rehetra sady natahotra ny sasany. Ny sasany moa nisy ny tomany mihitsy, natahotra ny ovitrovotra izany. Fa ifany kosa rankizy inona ny nataony? Nangina tsara izy. Dia nahatsiaro izy hoe hivavaka, dia mivavaka izy nangataka tamin'ny Tompo, ry Tompo Andriamanitra, omeo fahatsiarovana fa amin'ny fanamasinao omeo izay rehetra, omeo fitadidiana ho an'ny izay rehetra efa noraisiko sy nenoko tato an-dakilasy. Ny fanamasinao no mahay an'izany fa izaho tsy mahay an'izany. Dia misaotra Jesosy, izay no nataony. Natomboka ara ny fanadinana. Dia notsaraina ny devoir nataon'ny ankizy izany avy eo notsarain'ny mpampianatra. Gaga ny mpampianatra fa i Fano no nahaina maliny fanontaniana sady tsara no marina. Ka rehefa vita ny fotoana fampianarana tao an-dakilasy dia nanantona ny Fano ny mpampianatra. Fano fa inona ny nataonao na aizanao? Dia namaly tamin'ny mpanetrany teny Fano hoe nivavaka tamin'Andriamanitra tompoko, dia namaly ahy tamin'ny fotoana tamin'ny mivavaka izay nataoko izy. Inona izany ny hafatra ho antsika rankizy? Ho antsika izay manaraka an' Jesosy dia tokony tsy hatahotra, tsy tokony hanana ahy, satria Jesosy eo foana ary ny fanamasina mitaridalana antsika. Fa tandremo anefa ilaina foana ny mianatra, fa mampatsiahy anao izay zavatra mety tsy ho tadidinao fotsiny ny fanamasina, fa tsy hoe tsy hianatra ianao dia manantena ny fanamasina, fa ny zavatra nianaranao sy hainao fa tsy tadidinao fotsiny no ilana ny fanamasina. Ilaina izany no mianatra ary ilaina koa no mivavaka, mino sy mifikitra amin'ny Jesosy. Dia ho averina ilay teny notsongaina tao amin'ny filazantsara Marka, tao amin'ny toko 7:12 manao hoe aza manahy fa tsy anareo no hiteny fa ny fanamasina. Amen. Hivavaka isika. Misaotra Jesosy Tompo zokinay fa nahazo hery tokoa izahay tamin'ny teninao. Omeo fahendrena mba tsy hitoky amin'ny fahaizanay fotsiny, fa ianao manome toky anay fa tsy tokony anay izahay. Tsy tokony anay izahay satria eo ny fanamasinao mitaridalana anay hatrany. Misaotra Jesosy zokinay eo. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay fa noho ny fitiavanao dia hiteny aminay indray ianao. Raha hovakiana sy hotoriana ny teninao dia aoka hiasa amin'ny fananao masina ka ho takatray, fa ny teninao ihany no mampiorona amin'ny finoanay.
ary amin'izao alahady natokana hitondranam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina izao dia mba ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibeazany fahafenony Kristy izahay. Ny vahoakanao koa anaiky ny fitarian-dala fanahy masina dia andeha amin'ny fiadanany ary ho tonga any amin'ny mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesoa no anaovanay mivavakay. Amen. Iara-maky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha. Bokin'ny Zakaria toko 4 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary niverina ilay anjely niresaka tamiko ka namoa ato ny olona foasana mitory. Dia hoy izy tamiko, inona no hitanao? Ary hoy izaho, hitako fa indro misy fanaovan-jiro tena volamena ary fitoeran-diloilony dia eo atapiny. Ary lela fanaovan-jiro ny 7 kosa dia eo aminy. Ary misy fantsona 7 avy amin'ny isa ny lela fanaovan-jiro izay eo atapiny. Ary misy hazo oliva 2 eo anilany. Ny anankiray eo amin'ny akavanany fitoeran-diloilo ary ny anankiray eo amin'ny akaviany. Dia niteny tamin'ilay anjely niresaka tamiko aho nanao hoe, inona moa ireo tompoko? Ary ilay anjely niresaka tamiko dia namalika nanao tamiko hoe, tsy fantatrao va ireo? Fa hoy izaho, tsy tompoko. Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao no tenin'i Jehovah amin'ny Zerobabela, tsy amikerina ampahatanjahana fa amfanahiko ho Jehovah tompony maro. Iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe, ho tonga tany lemaka eo anoloan'i Zerobabela ianao. Ary ho ento mivoaka ny vato atao tendrony, sady izy fiantsoana hoe fahasoavana ny eo aminy. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazany tsara araka ny Marka toko 17 andininy 7 ka hatramin'ny 11. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Petera voalohany toko voalohany andininy 10 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa mitandrema ianareo fa tolotra amin'ny sinedriona sokapoana ao amin'ny sinagoga ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka noho ny ampoka ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Ko raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manara-teo izay ho lazainareo, fa izay teny omena anareo amin'izany oro izany no ho lazainareo, fa tsy anareo no miteny fa ny fanahy masina. Ny amin'izany famonjena izany dia notadiavin'ny mpaminany sy nokatsahan'ny fatratra, dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny, nokatsahany izay andro na izay toetry ny andro notondron'ny fanahin'i Kristy tao anatiny. Raha nambarany rahateo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanomponiny amin'izany zavatra izany, izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenin'ireo nitory ny filazantsara taminareo amin'ny fanahy masina izay nirahana avy tany an-danitra. Izany zavatra izany dia tian'ny anjely hodininy. Amen. Oh
manapaka amponareo hatrany ane riavana ny fiadanan'i Kristy ampifaliana no hiara-banantsika rehetra amin'ity andro anio ity arabaina manokana ny sampana lehilahy kristiana amin'izao andro natokana hitrotronom-bavaka azy ireo izao. Andeha ny Marka 7:12 any 15 hatramin'ny 1:10 no hovelarintsika eo ampelantanantsika azontsika mandray ny hafatra amin'ity andro anio ity. Miresaka ny amin'ny fiavian'i Kristy izay iomanana fatratra dia ilay andro farany ambe tenin'ny olona ankehitriny hoe efa andro farany izao, efa andro farany izao. Amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia hiomana isika, hiatrika izany fiavian'i Kristy izany. Ohatry ny ahoana no endrika tokony hiomanantsika sy hiatrehantsika izany fiavian'i Kristy izany. Misy famantarana telo mialoha izany fiavian'i Kristy izany ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao. Dia ny Marka 7:12 famantarana telo izay anehoany fa misy ny Kristy sandoka hialoha izany fiaviana izany. Aorian'ny fisian'ny Kristy sandoka dia misy ny ady sy ny loza voajanahary samihafa iseho eo anivon'izao tontolo izao, ary izay ambara eto amin'ity perikôpa ambany masontsika ity dia misy ny fanenjehana sy ny fampahoriana ireo mpanaradia an'i Kristy. Miseho ireo zavatra samihafa ireo endrika samihafa anehoana ny fahatongavana izany fiavian'i Kristy izany, saingy izao mbola tsy tonga ny farany. Mbola tsy eo amin'ny fotoana isehoany ireo ny farany, fa antenaina indrindra ny faharetan'ny kristianina rehetra eo am-piandrasana izany fiavian'ny Tompo izany. Mbola tsy tonga ny farany, fa mialoha ny hatongavan'ny farany dia tsy maintsy ho toriana eo amin'izao tontolo izao ny filazantsara, ambarany 10:10 izany, ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha, izay vao avy ny farany. Fa rehefa ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny Kristy, misy zavatra tokony hiainan'ireo mpitory ny filazantsara sy tokony hiainan'ny fiangonana indrindra koa hitandremana sy hiomanana amin'izany fiandrasana izany. Ny fanahy masina no mitarika antsika ao anatin'izany fitorianan'ny filazantsara izany, mba azahoantsika voalohany indrindra aloha mijoro ho vavolombelon'ny Tompo. Ny 5:7 izao no ambaran'ny soratra masina: fa mitandrema ianareo, fa atolotra amin'ny Sinedriona sy ho kapohina ao amin'ny sinagoga, ary atsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka noho ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy. Isy ny fanenjehana, isy ny fitsarana, ary ny isy ny kapoka. Ilay fanenjehana sy fitsarana asehon'ny soratra masina eto dia aseho eo anivon'ny fiangonana, fa indrindra eo anivon'ny firenena. Rehefa mitory ny filazantsara isika dia tsy maintsy misy izany fanenjehana izany, tsy maintsy misy izany fampahoriana izany. Izany indrindra no asain'ny soratra masina hitandremantsika, mitandrina tsara isika mba azotsika mijoro ho vavolombelon'ny Tompo, fa tsy maintsy hitranga ireo zavatra ireo. Ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana, ny tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny firenena no indro manenjika ny mpitory ny filazantsara. Ary ambara mazava tsara, raha tsy misy ny fanenjehana tsy mandeha tsara ny fitorianan'ny filazantsara zany. Ho antsika rehetra mpanompon'Andriamanitra, ravana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mijoro ho vavolombelon'ny Tompo isika, misy ny fanenjehana mandiny tena tsara, so dia tsy mba isan'izay voahenjika ianao. So dia ianao ilay tsy mitory tsara ny filazantsara an'Andriamanitra, tsy mijoro tsara ho vavolombelon'ny Tompo. Ary izany fijoroana vavolombelona saina tanterahana izany dia eo anivony manodidina antsika, fa indrindra eo anivony izay mitsara ao anatin'izany sy izay manenjika antsika. Izao ny tapany farany eo amin'ilay 5:7 hoe ho vavolombelona aminy. Vavolombelona eo anivon'ilay mpanapaka sy mpitsara eo anivon'ny Sinedriona sy ny sinagoga. Isika rehetra mijoro vavolombelon'ny Tompo, mitory ny filazantsarany Kristy, mijoro vavolombelona isika eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny mpitondra fivavahana, fa indrindra eo anivon'ny firenentsika. Izany indrindra no hiaretantsika ny fahoriana sy ny fanenjehana samihafa, mba azahoana mahataratra tsara fa tena mitory ny filazantsara isika. Ho an'ny lehilahy kristianina manokana, mijoro vavolombelon'ny Tompo ianareo.
be dehibe ny lehilahy eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny firenena fa ny lehilahy kristianina no isan'izay sampana vitsivitsy matetika eo anivon'ny fiangonana tsy maninona izany fa ndao hijoro vavolombelon'ny tompo isika torintsika ny filazantsarany Kristy tsy maintsy hisy ny fanenjehana saingy izao mahereza sy matanjah mitandrema tsara mba azontsika mijoro tsara ho vavolombelon'ny tompo meteza ho tarian'ny fanahy masina fa rehefa miasa ao anatintsika izany fanahy masina izany mahajoro isika eo anivon'ny fiangonana indrindra eo anivon'ny firenena ao anatin'ny ankohonantsika sy ny fiarahamonina ametrahan'ny tompo antsika fa ny faharoa dia izao hoe ny fanahy masina no mitarika antsika eo amin'ny fitorianany filazantsara manome toko ho antsika izany fanahy masina izany ny 9:1 dia izao no ambaran'ny soratra masina hoe ko raha mitondra nareo atolotra izy dia aza manara teo izay holazainareo fa izay teny omenanareo amin'izany oro izany no holazainareo fa tsy ianareo no hiteny fa ny fanahy masina manoloana ny fanenjehana manoloana ny fitsarana dia efa omen'ny tompo ny valiteny tokony ho avalintsika ny amin'izany fitsarana sy fanenjehana izany tsy hoe mila homanina dia ny meloha aty am-boalohany izany fa amin'ny fotoana ilana azy dia ataon'ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina eo am-bavantsika izay entintsika mamaly izany manoloana izay mety ho endriky ny fanenjehana ny fampahoriana izay hiaretantsika manoloana ny fitorianany filazantsara aza manaho ny soratra masina manome toky antsika izany tenin'Andriamanitra izany tsy misy tokony hatahorantsika ny amin'izay fijoroana vavolombelona tanterahantsika ny amin'izay fitoriana ny filazantsara ataontsika eo anivon'ny fiarahamonina fa efa eo ny fanahy masina ampiteny antsika ampijoro antsika manoloana ny zava-miseho rehetra fa tsy eo amin'izany fitoriana ny filazantsara sy fanenjehana izany ihany fa amin'ny androm-piainantsika rehetra dia eo mandrakariva ny fanahy masina manohana sy mampahery antsika tsy misy tokony mampanahy antsika ny amin'izay ho avintsika sy izay rehetra atrehintsika eo amin'ny fiainantsika ny adintsika rehetra efa eo ny tompo manolo-tsaina antsika mampahery antsika tsy misy tokony mampanahy antsika ny amin'izay ho tanterahantsika eo mandrakariva izy na izay ho lazaina na izay ho tanterahana na izay ho alehan'ny tongontsika na izay fanapahan-kevitra ho raisintsika ny fanahy masina no efa eo manome toky ahy manome toky anao ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo rehefa mandeha eny amin'ny arabe eny a dia tazanina ny endriky ny olona dia olona kivy lava be adi-tsaina no tazana ary ny mampalahelo eto anivon'ny fiangonana azy tazanina isika kristianina rehetra eto anivon'ny fiangonana avy ety ambony alitara ety olona kivy olona reraka ny tazana ten'Andriamanitra manome toky antsika amin'ity andro anio ity aza manahy ny fanahy masina no ampiteny antsika eo mandrakariva ny fanahy masina manomboka amin'izao andro anio izao ndeha isika anaiko tarian'ny fanahy masina ka hanana fanantenana sy finoana tsy hanana fanahinany amin'ny ho avy rehetra na inona miseho eo amin'ny fiainantsika fa eo izy tompo Andriamanitra ampahery hitantana hitari-dalana antsika mandrakariva indraindray efa tononona ny famelan-keloka fa mbola olona malahelo ihany ny tazana dia raha ny tompo isika amin'izao fotoana izao andeha olona feno fanantenana feno fifaliana hiatrika ny ho avintsika manontolo tsy ao anivon'ny fampompivavahana ihany fa hivoaka izao tranon'Andriamanitra izao mitari-dalana antsika ny fanahy masina mety eza hery aza manahy fa ny fanahy masina efa eo hitarika antsika hanome antsika izay holazaintsika sy ho tenentsika izay tolo-tsaina tokony ho tanterahantsika amin'izay fanapahan-kevitra rehetra ho raisintsika amin'izay asa rehetra tokony ho tanterahantsika eo mandrakariva izy mety eza hanana finoana sy fanantenana vaovao indray azontsika miatrika ny ho avy fa hoy ny soratra masina hoe aza manahy fa ny fanahy masina no hiteny fa tsy ianareo ny fanahy masina no hitari-dalana antsika rehetra azontsika mijoro vavolombelon'ny tompo amin'ny zavatra rehetra indrindra manoloana ny fanenjehana fa indrindra azontsika manana fanantenana tsy hanana fanahina amin'ny ho avy fa miara-dalana amintsika mandrakariva izany fanahy masina izany man'Andriamanitra ireno ny voninahitra amen. Tompo
indreto izahay manetry teny eo anatrehanao. Mahatsiaro ny tsy fahatanterahanay izahay, satria manantena fatratra ny fiavianao Kristy eny amin'ny rahony lanitra amboninahitra, andray anay ho ao amin'ny fanjakanao. Efa misesosesy landro efa mantarana maro samihafa mialoha ny hatongavanao anefa asainao mitory ny filazantsaranao izahay. Mifony izahay satria tsy mahatanteraka izany fijoroana vavolombelona izany, tsy mahatory ny filazantsaranao, matahotra mandrakariva izahay, ka tsy mahajoro manoloana ny fanenjehana, satria fantatray amin'ny alalan'ny teninao. Fa rehefa mahatanteraka ny fitoriana ny filazantsaranao izahay, dia eo mandrakariva Satana izay tsy faly amin'izany fitoriana ny filazantsaranao izany, ka mikasa andavo sy hamotraka anay. Tsy mahajoro izahay Jesosy satria olombelona ihany, mora milofika, mora kivy, tsy manaiky ny fitarihanao fanahy masina hijoronay amin'izany mahavavolombelonao anay izany. Indraindray koa anefa izahay mijoro ihany, fa amin'ny tebiteby, amin'ny tahotra no hijoronay, hitorinay ny filazantsaranao. Nomenao toky izahay tamin'ity andro anio ity, fa tsy tokony anay izahay ny amin'izay fitorinay ny filazantsaranao, ny amin'izay ambaranay, ny amin'izay ho tanterahanay, ny amin'izay fijoroana vavolombelona rehetra ataonay. Mifony izahay Jesosy satria marefy ihany amin'ny maha-olombelona anay. Tsy manaiky ny fitarihanao fanahy masina ka tsy mahajoro tsara eo anoloanao, tsy manana fanantenana sy finoana indraindray, fa miozongozona ny finoanay. Tompo avelao heloka izahay amin'izao fo, fa ankehitriny izahay mahatsiaro izany tsy fahatanterahanay izany, ka voninahana avao ny fiainanay indray eo anatrehanao. Te hijoro vavolombelonao amin'ny teny sy ny asa rehetra. Aneo ny voninahitra ao Andriamanitra ka tsy emotra, tsy atahotra izay mety ho endriky ny fanenjehana rehetra. Anay kotarianao fanahy masina izahay, ka tsy hananay tsy hanan-tahotra ny amin'ny fiainanay ho avy rehetra, indrindra eo ampanarahanay anao Jesosy Kristy. Vony izahay Tompo nefa mangataka ny herinao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Atafinao anay azonay mahatanteraka izany fikasana tsara aty anatinay izany. Matoky manana anao izahay satria ianao ilay Jesosy Kristy efa maty isolo ny elokay, nanolotra ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana, fa indrindra nandresy hatramin'ny fahafatesana azy, ka dia andresy any Satana hampandresy anay ao anatin'ny adinay rehetra. Misaotra indrindra Jesosy noho ny fitiavanao anay. Amen. Ry havana, ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo, ary nibebaka marina tokoa.
mitsangana andre ny teny somafaly atolotry ny tompo atsika ho famelana ny helotsika. Hoy ny tompo, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Fa fombola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika, fa fonom-bola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Koa maika aza ny aminjeny atsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rany isika. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina, miderany Tompo. Amen. Ho atsika izay voavela eloko dia andeha ambaratsika pahibe maso ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsoto, hanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na tsy, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanak'alay tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amiray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina no avy tamin'ny Maria Virginy dia tonga olona izy. Nimbona tamin'ny hazo fijaliana fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Pontio Pilato izy, tamin'ny maty tamin'ny andro soratra, niakatra ho any an-danitra izy, ary nipetraka eo an-tanana ankavanan'iray, ny finitay amin'ny voninahitra, tsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahoana sy ankalazaina, miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavam-paminany, isika mino ny fiangonana iray, ary manera ny izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelan-kely, sady manantena ny fitsangana mafy, ary ny fiainana maratsy. Amen. Amen.
lehilahy matoky ao amin'ny Kristy ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika. Mitondra ny tenin'ny afatra avy amin'ny SLK Foibea izay mitondra taratasy ho antsika. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahipana rehetra ho an-danitra. Efesianina 2:3. Izany soratra masina izany no entin'ny SLK Foibea misaotra sy midera ary manome voninahitra an'Andriamanitra any fahatratrara ny fianakaviany SLK FJKM izao alahady natokana itotranom-bavaka antsika izao. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka ihany koa ny feonam-be 17 ny 9 hatramin'ny 9 Aogositra 2024 tao amin'ny synodam-pahatan'ny Kristy fanantenantsika Toamasina Atsimo Vatomandry sy ny zaikabe fa 9 ny sampan'ny lehilahy kristianina FJKM izay natao tao amin'ny FJKM Zoary Vatomandry ny 9 sy 7 Aogositra 2024 izay nandiniana sy nanapahana ireo tetikasa sy teti-bola ny sampana lehilahy kristianina amin'izao toam-piasana izao ary koa nanavaozana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Foibea SLK. Ankoatra ireo atom-bavaka natolotra antsika dia entany isika rehetra hitondra mbavaka ny sinoda lehibe 20 FJKM izay atao any Fort-Dauphin izay raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tanterana ny 13 hatramin'ny 20 volana Aogositra amin'ny taona 2024 ity mba hisehoany voninahitran'Andriamanitra tokoa izany fotoana izany. Entany isika lehilahy kristiana hitondra mbavaka hatrany ihany koa ny asa sahan'ny Foibea FJKM ary indrindra ny asa eo amin'ny sampany lehilahy kristiana FJKM ty taona 2020 sy 2024 ity ary ihany koa nefa ireo adidy samihafa. Manao veloma amin'ny anaran'ny Jesosy ny filoha vaovao Rakoto Hersoa Benjamin Désiré ny tony vaovao ny mpitandrina Ramiandranirina Nahitantsoa Avitra. Eto kosa dia manentana antsika mpianakavy amin'ny finoana indrindra isika lehilahy eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana mba hitondra mbavaka ny sampana lehilahy kristianina mba ho sampana mandala marina sy mampitombo ny ara-panampikambana sy ireo lehilahy rehetra eto amin'ny fitandremana. Anatevin-daharana ny mpikambana mba hifampitaiza, mifanampy ary mifampizara ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indrindra ho antsika rehetrarehetra anoy sy hanamafy hatrany ny fanomanana ny sampana amin'ireo asa maro ataon'ny sampana lehilahy kristianina. Fampatsahivana sy fampahafantarana fa isaky ny sabotsy 7 ny volana ny vorony ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny fitandremana amin'ny 3 ora tolakandro. Ary ao anatin'izany sampana izany dia misy voameran-telo, voameran'ny am-panahy izay mandrindra sy ny fikolokoloana ny ara-panahy rehetra eo anivon'ny sampana amin'ny resaka fampianarana, famelabelaran-kevitra, ny fitoam-pivoriana, fampaherezana koa ian'ireo mpikambana, ny fandaminana izay mety tafoka masina voalama araka ny tetikasa. Misy ihany koa ny voameran'ny hira, mandrindra ny hira ho hiraina, manao fampianarana sy ny famerenana ny hira amin'ny taona samihafa araka ny fandaminana ny fiangonana. Ary ny farany voameran'ny fitaizana ara-batana, mandrindra ny fandaharana sy ny fanotosana izany toy ny dia lafitrezaka na ny randonnée, ny baolina kitra ary ny tsipi-kanety be. Mariana farany tompoko fa ny SLK dia mandray anjara amin'ny asa sosialy eny amin'ireo akany fitaizana zazakambroty ary manokana fotoana koa izy indray mandisa taona amin'ny fambolekazo. Farany revana sady tsy ny kely indrindra mamerina fisaorana an'Andriamanitra izahay ary mamerina fisaorana ny mpianakavy amin'ny finoana rehetra izay nanoana ny SLK tamin'ny fankalazana 50 taonany tamin'ny 2022 teo ary efa natolotra ny fitandremana teto moa ny karipetra na mokety sy ny fametrahana azy fa noho ny araka ny fantatsika no fandaminana eto anivon'ny fiangonana dia miaraka amin'ny tetikasa tilikambo nametrahana azy izany. Miorena tsara aza miova ary lehilahy mahery. Koritiana voalohany 5:7-7 tsara fahenina 5:12 tapamby. Ho an'Andriamanitra ireriana ny voninahitra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay atolotra ho anareo sampana lehilahy kristianina Romana 5:1-7 hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany
aoka ianareo anana fihavanana amin'andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ka dia aoka ianareo hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitran'Andriamanitra, ary tsy izany ihany fa aoka ianareo hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatrareo fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Amen. Dia mampahery anareo amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay asa fijoroana vavolombelona tanterahanareo fa momba anareo mandrakariva ny Tompo. Dia hivavaka isika. Tompo, isaoranay ianao ny amin'ny fijoroan'ny sampana lehilahy kristianina. Ajoronao eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny ankohonana fa indrindra, eo anivon'izao fitandremana metrahanao anay izao. Isaoranay ianao no ny amin'ireo asa rehetra, apetraka ho tanterahan'ireo mpanomponao rehetra ireo. Fitaovana ihany izy ireo Tompo, fa matoky izay fa ianao no hiara hiasa, azony mahatanteraka izany asanao izany. Tafiny avy aminao, azony mijoro vavolombelonao, manoloana ny fiainany manontolo. Ataovy lehilahy mahery, mahajoro eo anivon'ny ankohonana, ho tonga fitahiana ho an'izany ankohonana izany, ny fianakaviana sy ny fiangonanao, indrindra ny firenenay. Petraka eo am-pelantananao Tompo ny asa fikelezanay na rehetra, tanterahan'izy ireo amin'ny fanolokolona ny ankohonany sy ny fanatanterana ny fitoriana ny filazantsaranao. Ianao ilay efa nampijoro hatramin'izay, no angatahanay anafihery mandrakariva azony mijoro vavolombelonao. Dia ataovy lehilahy mahery, mahatratra ny ohatry ny finoana ao am-panarahana anao Jesosy Kristy. Ataovy mahajoro mandrakariva ihany koa manoloana ny faninjehana, dia ho feno fifaliana na dia ao anatin'ny fahoriana azy eo am-piatrehana ny asanao. Hinao am-pelantananao ny ankohonan'izy ireo sy ny fianakaviany rehetra, mba ho mpiara-miasa eo am-panatanteran'izy ireo ny asanao. Misaotra indrindra Jesosy no ny amin'ny fampijoroanao azy ireo, matoky izay efa amin'ny ho avy rehetra, dia ianao mandrakariva no hanohana azy ireo, azony mijoro amin'ny asa fanomponanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatanay ny vavakay. Amen. Ny ampifitiany ho anao ny anjara irany izao. Ana
tompo misaotra anao izay ny amin'izay ny tantananao ny fiainan'ny fiangonana tao anatin'ny lasa rehetra. Ankehitriny izahay mitondra eto anatrehanao izay etaetanay tianay ho tanterahanao amin'ny fiainanay. Raha sitrakao Jesosy dia valio ny vavakay. Mangataka izahay ankehitriny ho any asan'ny fiangonana rehetra sainao tanterahanay. Isan'ny fijoroana ho vavolombelonao ireny rehetra ireny. Ny angatahanay ny herim-panahy avy aminao, atafinao anay azonay mahatanteraka ireny asanao ireny. Fitaovana ihany izahay rehetra tompo, fa omeo anay no enti-manana rehetra azonay mahatanteraka izany asanao izany. Mangataka aminao izahay ho an'ny asa fitoriana ny filazantsara tanterahanay any amin'ny toerana maro samihafa, tononay manokana ankehitriny izay tanterahana any amin'ny faritra atsimo. Saoranay anao ny asa rehetra efa vita, ankina mampilatananao izany fiangonana atokana amin'ity andro androany ity izany. Ianao no hitahiry ireo mpanomponao rehetra, efa nantsoinao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavanao mahagaga. Tehirizy eo ambany fahasoavanao izy ireny. Mangataka manokan'izay ho an'ireo havanay rehetra, niatrika izany fotoana izany. Ianao no omba azy ireo mandrakariva, kina mampilatananao ny asa fanompoana rehetra mbola tanterahany fa indrindra ny lalana hiverenany indray ho tonga eto anivonay hiatrika ny asa fanomponanao. Omba azy ireny mandrakariva ianao. Izay rehetra ihany koa dia ho mpiombonao anatin'ny fanatanterahany izany asa fitorianany filazansaranao izany. Mangataka izahay tompo ho an'ny mpitandrina mianakavy omenao hikarakara ny fiainam-panahinay. Tehirizy eo ambany fahasoavanao, ampaherezo mandrakariva ihany koa ny amin'izay asa fanompoana. Fantatray fa tsy mora ny asa, fa ianao kosa no hanafy hery azy ireo, azony mahatanteraka izany araka ny sitraponao mba hisehoany ny voninahitrao. Mangataka izahay ho an'ny birao-piangonana, ny dekona sy ny loholona, ny biraon'ny sampana rehetra. Ianao ilay efa niantso sy ny fidy no angatahanay ampahery ny tsirairay avy mba azona miatrika anjara fanompoana efa niantsonao. Indrindra nanoloran'izy ireo tena teo anatrehanao Andriamanitra. Matoka izahay fa hiara-miasa amin'izy ireo ianao eo am-panatanterahana ny asanao. Mangataka izahay tompo ho an'ny kristianina rehetra eo anivon'izao fiangonana izao. Ny fiaina tokantrano ny tsirairay avy mba ho tokantrano anjakan'ny fiadananao sy ny fitiavanao, ho feno ny fifaliana ao aminao Jesosy Kristy. Ambinao amin'izay rehetra ataon'ny tananay izay tompo, feno ny fitahinao sy ny fahasoavanao ny tokantrano tsirairay avy. Mangataka izahay ho an'ny ankizy sy ny tanora rehetra eo anivon'ny fiangonana. Ataovy mahajoro amin'ny androm-pahatanjahany sy ny androm-pahazazany mba ho vavolombelonao Jesosy Kristy. Eo anivon'ny fianarana, eo anivon'ny kilalaony rehetra sy ny fiainany rehetra. Ankina eo am-pelatananao sahady no avy ireny zanakay ireny. Mangataka izahay ho an'ny firenenay. Avelao heloka Jesosy, amin'irao fota amin'izay rehetra tsy araka ny sitraponao, metezenao andrava izay rehetra tsy namboleny ny tananao, fa hiasa kosa eo anivon'ny firenenay. Ho an'ny mpitondranay sanambaratonga ny vahoaka malagasy rehetra, fa nainao masina no hitarika anay ka anjaka ao anatin'ny fonay. Tena anjaka eo anivon'ity nosinay ity tokoa ianao tompo, ka mba ho i Madagasikara tokoa ho an'ny Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara. Mangataka izahay tompo ho an'ny havanay rehetra tsy mba afaka miombona aminay ankehitriny amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Tsy miafina aminao ny amin'izy ireny tsirairay avy. Izay rehetra tojo fahoriana, ianao no ampahery azy ireny amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izay rehetra tojo aretina, ianao haninjitra ny tananao maherika anasitrana. Izay rehetra tojo olana ka mitanondrika, ianao no ampahery sy ampitraka azy ireny. Ianao no hanolotra ny vahaolana mahomby, azony miatrika no avy indray. Dia feno fanantenana vaovao miaraka aminao indray izahay, aminao avy rehetra azonay mijoro ho vavolombelonao, dia tsy olona kivy lava fa manana fanantenana. Misaotra sahady tomponiny amin'izay valim-bavaka efa homaninao anay, satria fantatray fa na dia tsy mangataka akory aza ny vavanay, dia efa fantatrao izay rehetra tokony ho anay, satria ianao mahalala ny hevitra hiverana anay, dia hevitra tonga fiadanana fatsiloza. Tanterao aminay araka ny haben'ny fitiavanao ary izany rehetra izany. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavakay, ary ampiombonay amin'ilay vavaka efa nampianariny anay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra,
ho amasinany eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay no izay anasaza ao anay ary mamelany eloka tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Vita ny asa tamin'ity andro androany ity voninahitra dia ho anao irery ihany soranay ianao nanafihery ho an'ny mpanomponao izay nahatanteraka ny asanao mangataka izahay ho an'izay rehetra nandray izany fampaherezana avy aminao izany tanterao ny teny fampanantenana nomenao tompo dia tehiriza ao aminao ireny mpanomponao rehetra ireny mba hay anaradianao tokoa hijoro ho vavolombelonao anaiky ny fitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina ka tena hajoro tokoa tsy anana iahy eo amin'ny hoavy ny manontolo mahatoky manana anao izahay fa hitahiry ireny mpanomponao rehetra ireny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Izao no afatra avy amin'ny tompo antsika rehetra izay nandray ny asa sy ny fampaherezana teo. Izao ny tenin'i Jehovah tsy amikery na amin'ny fahatanjahana fa amin'ny fanaiko hoy Jehovah tompony maro. Hitsangana isika anao ny hira voalahatra mialoha ny tsodrano. Raha isan'ny fonina sy ny fanantenana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.